mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Marahaba antsika rehefa malala tratrity zoma fahatelo ny volana oktobra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny taratasy izay nosoratan'i Paoly ho an'ny Kolosianina. Kolosianina toko faharoa, Kolosianina toko faharoa andininy fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Kolosianina toko faharoa andininy fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Toa aza vela hisy tsara anareo ny amin'ny fihinanana na ny fisotro na ny andro firavoravona na ny voaloham-bolana na ny sabata, aliko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia any Kristy. Aza mety fitahina tsy azohonareo ny loka noho ny fanetretena hitrehitra sy ny fivavahana amin'ny anjely ka mitombo amin'ny zavatra efa hitany sady feno fiavana volana noho ny fisainany nofony ka tsy mihazona ny loha. Izy no hitombohan'ny tena rehetra izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny ozatra araka ny fampitomboan'Andriamanitra. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy ianareo ka afaka amin'ny abidi-pianaran'izao tontolo izao, nahoana ny tombola velona amin'izao tontolo izao ihany ianareo ka mety ho didiana hoe aza mandray, aza manandrana, aza manendry. Levina amin'ny fanaovana ihany izany rehetra izany araka ny didy sy ny fampianaran'ny olona. Izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny vavahana aitraitra sy ny fanetretena ary ny fampahoriana ny tena nefa tsy manan-kery-kory ahasakana ny fampanaranana ny nofo. Ray masonao manamasinana ahy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mazava be izany tenin'ny apôstôly Paoly izany rehefa koa malala momba ny fifandraisantsika amin'ny tenantsika, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ny fifandraisantsika amin'ny manodidina antsika. Amin'ity Kolosianina toko faharoa ity dia asehon'i Paoly fa misy dingana roa ny fiainan'ny mpanompo Andriamanitra. Eo ilay ambaran'i Paoly amin'ilay hoe mbola abidi-pianarana izao tontolo izao. Ary misy kosa ilay efa lehilahy lehibe amin'ny finoana. Ny abidi-pianarana izao tontolo izao dia ilay olona izay mbola maro-drefiny manodidina azy. Ny olona izay efa lehilahy lehibe amin'ny finoana kosa dia olona manome modely, manome toetra alay tahaka. Raha toa ka jerentsika dia amin'ity andininy ity dia mazava ny tenin'ny apôstôly Paoly fa ny mari-drefintsika dia tsy ny hafa. Tsy ny manodidina antsika no mari-drefy na mametra ny tokony ataontsika na mametra ny fihetsikitsika, tsy miainga amin'izay mety ho fijerin'ny olona, tsy miainga amin'izay mety ho andrasan'ny olona, tsy miainga amin'izay mety ho fijerin'izao tontolo izao no fihetsikitsika, fa miainga amin'izay andrasan'i Jesosy amintsika. Zava-dehibe izany ambaran'ny apôstôly Paoly izany satria mampiditra toe-tsaina vaovao anatintsika kristianina. Inona moa no toetrako manoloana ny hafa? Inona ny fihetsiko manoloana ny hafa? Misy karazan'olona anankiroa araka izany. Misy dia ny karazan'olona voalohany dia izao ilay karazan'olona izay ny fihetsiky ny hafa no mibaiko ny fihetsiny. Izany hoe misy io karazan'olona voalohany io dia izao ilay karazan'olona izay manao izay havaly ny hafa, ilay karazan'olona izay ndeto antsika hoe miainga mandrakariva amin'ilay fijerin'ny olona ny fanatanterahany zavatra. Inona ny mety amin'ny olona ka tiako atao na inona ny tsy mety amin'ny olona ka tsy tiako atao. Inona ny zavatra mahafaly ny olona ka hiazakazahana, inona ny zavatra mety hatafitohanany olona ka tsy tokony ataoko. Ary dia izany hoe ilay tapany voalohany amin'ity dia ilay karazan'ity olona ity dia karazan'olona izay ataontsika hoe mitovy amin'ny malagasy tranainy. Ny Ntaolo dia miteny manao hoe tsy mitany haingeny ratsy fa mivavam-bahoaka. Ary dia misy karazan'olona tahak'izay mihitsy.
Na misy indray karazan'olona andeha ataontsika hoe narsisika na psychopathe mihitsy sanatria ny vava, zany hoe ilay karazan'olona ndray de tsy miraharaha mihitsy ny vavany ny hafa, tsy mahalala menatra, tsy miraharaha mihitsy zay fomba fijerin'ny hafa fa ny azy ihany. Misy karazan'olona tahak'izany reo anatin'ny fiarahamonina, karazan'olona zay efa tsy miraharaha vavam-bahoaka, tsy miraharaha zay mety hatafitohina ny hafa, tsy miraharaha zay mety hampalahelo ny hafa fa de zao fotsiny ihany ny azy ihany, any heviny ihany, ny toetrany ihany, ny eritreretiny ihany. Reo karazan'olona anankiroa de zao mety samy hitantsika amin'ny fiainana andavanandro. Reo karazan'olo reo anefany dia samy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny hoe misy olona ka izao ny vavan'ny olona na ny fihetsiky ny olona na lazain'ny olona na zay mety ataon'ny fiarahamonina no mibaiko azy na zay afinaritra ny olona no mibaiko azy, tsy zay ny sitrapon'Andriamanitra. Na koa karazan'olona tsy miraharaha ny hafa, tsy mihevitra ny hafa, tsy menatr'olona, tsy mivaky loha am'izay mety ho tenen'ny hafa, tsy miraharaha ny hafa, narsisika hotsika teo, tsy zay ko ny mpanompon'Andriamanitra. Fa inona ary ny mpanompon'Andriamanitra? Raha miteny eto Paoly manao hoe aza very hisy tsara anareo e, na amin'ny fihinana na amin'ny fisotro na amin'ny andro firavoravoana na aza very nahoana ianareo no mbola manaiky ihany ka tenenina manao hoe aza mandray e, aza manandrana e, aza manendry e, zany rehetra zany de ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana aitraitra sy ny fahanitretena ary ny fampahoriana tena nefa tsy manan-kely akory zany ahasakana ny famparanana fanarahana ny nofo. Lefako malala Jesosy no manafaka atsika am'izany fomba fijery hoe voafatotry ny fijerin'ny hafa zany. Jesosy koa no manafaka atsika am'izany fomba fijery hoe tsy miraharaha ny hafa zany. Samy tsy sambatra reo olona anankiroa reo, reo karazan'olona roa reo samy tsy sambatra. Na iry voalohany izay tsy mieritreritra fa tsy zay hafaly ny hafa fotsiny, tsy mieritreritra fa tsy zay apety ny hafa fotsiny, tsy mieritreritra zay ataontsika hoe lasa ny hafa no mibaiko azy, ny hafa no mahadrefy aminy ka tsy afaka manao zay mahafinaritra azy izy, tsy afaka manao zay tena mba tiany ho tongavana izy. Na koa iry zay tsy mieritreritra ny hafa, manao barofo amin'ny lafiny zavatra maro samy hafa, de zao samy tsy sambatra reo olona reo. Fa aiza ny misy ny fahasambarana? Ao am' Jesosy. Araha manafaka ny olona mitahotra ny manodidina azy io, manafaka ny olona am'izany tahotra sy izany ny tenin'Andriamanitra, manafaka ny olona koa amin'ny fitiavan-tena tsy fieritreretana ny hafa Jesosy. Zay mahatonga Jesosy miteny manao hoe raha ny zanaka ny manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Satria samy mamatotra ireo, samy fatorana ireo, samy fatorana ireo endrika anankiroa reo. Misy olona rehefa ndraindray misy olona vokatry ny fieritreretana loatra ny hafa, mitahotra loatra ny hafa de tsy mahajoro. Ndraindray tsy samy manangan-tanana akory rehefa mba te hiteny, tsy samy laza hevitra, tsy samy mijoro amy maha izy, ndraindray menatra, ndraindray ataontsika koa hoe tsy mahatoky tena intsony, ndraindray voapepoky tafahoatra loatra ka izao lasa tsy manao zay mety ho mahafinaritra. Misy tantaran'ny Ntaolo malagasy zay antsoina hoe Ramasamboamanga Angano Ain'ny Ntaolo malagasy izy io, zay ilazana olona tsy mahajoro, tsy samy laza zay heveriny ho tiany akory, tsy samy laza zay heveriny ho mety aminy akory. Misy filôzôfy anankiray antsoina hoe Karpman izay nanazava amin'ny lafiny psikolôjia antsoina hoe triangle de Karpman. Antsoina hoe triangle de Karpman de ao anatin'ny fiarahamonina sika hoy izy de zao ohatran'ireny angano reny rehefa mijery ny any anganon'ny Ntaolo sika de misy karazan'olona telo foana ao na karazany zavatra telo. De izao ny anankiray lay olona mijaly be mihitsy, de ny anankiray lay olona mpampijaly sy mpampahory be mihitsy, ary misy olona anankiray kosa na zavatra na hery manokana mpamonjy na mpanavotra. De io le tenenin'ny Karpman hoe triangle de Karpman, hoe misy ilay mijaly, de misy lay mpanavotra, de misy lay ataontsika hoe lay olona
papaosy ireo telo reo mandrakariva no hitao io koa tahaka ny angano vazaha ihany a atao hoe tahaka ny hitantsika amin'ny anganony asa ohatra hoe izy mety angano masatra atsika ankizy na atsika tanora ohatra hoe ny tantarany asa Blanche Neige tantarany Blanche Neige de misy an'izay reto lay mpampijaly reto lay ampijaliana de ty indray lay mpanafaka de hitatsika ny tahaka zany lay mpamonjy ary ilay ampijaliana de mandrakariva lay olona zay tsy manan-kevitra lazaina lay mijaly lay tsy afaka maneho zay mba zavatra tiany ary dia tahaka zany io resahan'ny Paoly amy Kolosianina io tahaka zany resahan'ny Tôly malagasy manao hoe lasa voatsindry loatra ka lasa tsy sa milaza ntsony zay mba zavatra tiana zay zavatra mety ary io mety hita anatin'ny fiainatokantrano na fiainam-pikambanana mety ho karipmanina io mety ho toetra atsika tsiraray avy mihitsy io any ampiasana any mety ny tsiraray amitsika mihitsy lay manana toetra masika lava teny lava mandratra lava manindry ny hafa lava iny lay ao anatin'ny teneny lay teneny karipmanina io misy olona tahaka zany mihitsy iny lay mpampijaly mety misy amitsika lay tsy samany hevitra lay mijaly ho karipmanina iny tsy afa-tsy akory fa iny lay victime mety misy amitsika lay olona tena tsy manao afa-tsy mamonjy olona foana tsy manao avitra tsy manavitra olona foana na inana de manavitra foana ao anatin'ny tiranga karipmanina ndrenydrehetra reny afaka malala hotsika manao hoe samy tsy sitrapon'Andriamanitra ny olona zay tsy zay ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainantsika hoe olona miforotra olona mijaly tsy sa maneho hevitra ndraindray na manangatana anazy menatra na mba te laza zavatra de tsy mahateny zavatra matahotra mason'olona mba te hanao akanjo zay tiana anaovana de tsy sa mba te hisakafo zay tiana hoanina de tsy sa miteny rehefa mipetraka de ariariana ny antony de zao vokatra le fiarahamonina iainantsika io le fiarahamonina iainantsika dia mety ho fiarahamonina masika mety ho fiarahamonina tsy mieritreritra fa tsy ny hoe jereo foana ny manodidina anao jereo foana ny hafa jereo foana fa aza manao zavatra mifanohitra amin'ny hafa satria matahotra lay antsoina hoe ailiky ny fiarahamonina matahotra lay antsoina hoe rejet social matahotra ny ailiky ny fiarahamonina satria mafy amin'ny olombelona zavatra voajanahary eo atsika olombelona ny hoe mila ny fiarahamonina zavatra tsy hoe kanosakory sika raha mijery mihaino ny vavan'ny hafa foana na mametra-panontany hoe sao de manafitoan'olona zao sao de mahasosotra an'io satria matahotra n'lay réseau social tsika matahotra n'lay ailika matahotra n'lay ataotsika hoe atsipy na ariana ka de manjary lasa matahotra ny tsy hoe menatra fa matahotra ny voailika matahotra de manjary lasa manao zay mahafinaritra ny hafa fotsiny fa misy le moa zany lay tsy miraharaha ny hafa satria tsy miraharaha lay fiarahamonina de indray lay resahantsika teo hoe le tapany faharoa le afaka malala fa inona ary ny tokony toetra atsika le afako ny tian'Andriamanitra nday zao nafahan'Andriamanitra raha mitoetra ny fakandrosany zany tsika ary nafahan'Andriamanitra koa za mitoetra zay tsy mieritreritra ny hafa zany isika de zay mahatonga ny Paoly eto miteny manao hoe tandreminareo tsara nareo aza zao tontolo zao na ny hafa nareo pera na ny marodalanareo aza vela isy tsara nareo amin'ny fihinana aza vela isy tsara nareo am'izay sotronareo akory aza vela isy tsara nareo am'izay andro firavoravoana am'izay isy tsara nareo koa ny amin'ny ty sabata ty tsy sabata aza manaiky ho tsara iny olona nareo ka miankina amy teneniny olona hoe ty tsy mety ty mety zay no ambaran'ny Paoly hoe olona afaka amin'ny abidi-pianarany zao olona efa lehilahy lehibe amin'ny finoana ray maka ao anatin'ny tantaran'ny fiangonana misy atsika eto Ambotantely tany amy taona 7 maty lay rehefa nodimandry lay pastera ny asa tety nandritra ny 50 taona mahery pastera Ravely John rehefa maty pastera Ravely John ny septambra 7
dia tonga nandihy miazy kosa pasteur Andriamanjato Richard mbola tanora de tanora 5 taona latsaky ny 3 taona 7 taona tany hoany ny taona 7 ary nanomboka nitondra ny fiangonana Ambotately ny desambra 7 avany Frantsisy no nitondra ny fiangonana Ambotately natsony ny fiangonana Ambotately hitondra ty fiangonana Ambotately ity dia tonga ny ray aman-dreny mpiangonana anankiray tam'izany fotoan'izany isan'ny ray aman-dreny be tao anatin'ny fiangonana missiona protesta frantsay mbola MPF izy tam'izany fa tsy tena mbola FPM satria ty amin'ny taona 7 sika dia aty aoriana kelin'izay ty amin'ny taona 9 fa lasa FPM ny MPF dia rehefa tonga ity mpanompoandriamanitra ity pasteur Ramambazafy tam'izany fotoan'izany dia pasteur tetsy Andrainarivo izy dia tonga izy nanatitra tahaka an'ireny fanaon'ny mpitandrina terina rehetra reny de tonga nanatitra ny pasteur Andriamanjato Richard teto Ambotately ny pasteur Ramambazafy sokiolona atao anatin'ny fiangonana zany pasteur Ramambazafy zany dia rehefa tonga teto izy de zao ny teniny teto Ambilipitrana Ambotately ianao vao tonga eto handiby an'izany pasteur Veljon zany malaza zany ka pasteur Veljon fantatry sika tao amin'ny tantaram-piangonana fa lehilahy lehibe amin'ny finoana sady théolojiana ny philosophe no mpanao politika ny mpanao gazety mpanoratra encyclopédiste pasteur Veljon dia hoy pasteur Ramambazafy tam'izany fotoana zany tamin'ny pasteur Andriamanjato Richard ianao ve ny andimby ny pasteur Veljon arabaina ianao fa andimby ianao ry lay kely ty satria tanora pasteur Andriamanjato handimby ianao lay kely ty handimby an'izany pasteur Veljon zany ary zay nahatonga lay sarisary teny ialana tsiny am'izay any rozokiolona tam'izany fotoan'izany nampaditika nanao fomba fiteny mantsy hoe rain'le kely mantsy amin'ny pasteur Andriamanjato noho io tenin'ny pasteur Ramambazafy manao hoe andimby ianao lay kely ty andimby an'ny pasteur Veljon nefa hitatsika tao anatin'ny tantaram-piangonana samy mana ny anitra ho azy ny mpitandrina zay ngitatsika fa tsy latsa-danja tam'izay nitondrany pasteur Veljon ny fiangonana akory no nitondrany pasteur Andriamanjato ny fiangonana ndradray io fijeriny olo io ndradray mahatonga atsika tsy afa-mandroso raha mandray ohatra sika de ataotsika hoe le mpihira malaza antsoina hoe Charles Aznavour reo zokiolona mahatadidy tsara any Charles Aznavour de mezany olona tamin'ny hira tamin'ny fotoanandro manao hoe inona io viavita inona sady ohatran'izao be de be ny olona tsy namatena ninina tamin'ny Charles Aznavour fa tiorina de niarany eky ny olona fa isan'ny mpihira nanana zay na izy azy izy be de be afaka malala ny tanora be de be ny olona ndraindray tratrany zay fijery zay tsindry ny fiarahamonina zay ary zay nafahany Kristy anefany satria manjary mahatonga atsika tsy tena afaka mivelatra lay talentany meny Kristy atsika rehefa ohatra ka variana fotsiny mijery ny hafa isika tsy ratsy ny mijery ny hafa fa izao ny tiany tompo de izao izy no maridalana ao atsika isika ny repère fa tsy ny hafa ny repère atsika isika ny fanasana fa tsy ny hafa ny fanasana mahafinaritra be mandalo zavatsarotra ny firenena ankehitriny mandalo zavatsarotra raha tsika mahafantatra ny fihetsiky ny tanora tsy resahantsika ny fihetsiky ny mpandroba zay ndre zavatra hafa fa misy kosa ny fihetsiky ny tanora izay mitranga de tontsika hoe teto Madagasikara mitranga koa ny Maroc mahafinaritra tsy hijery ny lafiny biby sika na betsaka ara ny biby azo resahana fa ndeha hijery ny lafiny miabo isika ny génération Z zay resahantsika de be tsika ray aman-dreny manao hoe inona ny antenaina amireto tanora génération Z reto lay olona zanaky ny écran tsy mieritreritra fa tsy écran reto le zatra ny toloram-potsiny reto le ankizy zay mihitsy nijerentsika ny génération Z zaza miveazy tsy eo amin'ny écran lava eo amin'ny telefona foana toloram-potsiny zaza nianta zaza tsy zay ny génération Z fantatsika rehetra ary raha mijery ny psychologie ny génération Z tsika de zay foana le jerentsika azy zay mihitsy hoe tsy de tena misy azo tenainan'ireo zaza tia paraître endrika foelany fotsiny saingy zao ny zavatra nitranga zay ataotsika hoe amin'ny lafiny tsara na inona de zao ny zavatra nitranga de zao afaka nanapirofo kosa reo tanora reo fa tsy zay izy aizy mitepo
fitiavan-tanondrazana, aitiany ihany ny tenany, aitiany ihany ny hafa, izy mieritreritra zavatra hafa sanatria tsy mieritreritra tsy momba ny aty sy na ny aroantsika sanatria ny vava tsy zay loatra ny tiana tenenina fa teheritreritra manao hoe raha tena mahay mijery ny lafi ny fanabeazana isika de izao zava-dehibe ny fananana olona mahajoro amin'ny heviny. Atao inona olona malemilemy tsy mahajoro amin'ny heviny? Raha mitaiza tanora ianao ny zava-dehibe de izao ny fanananao tanora, fanananao fanefenao tanora ahajoro amin'ny heviny, fanananao tanora zay anana zay maha izy azy fa ampianarinao fotsiny izy ahalala fomba, ampianarinao izy hahadaja ny hafa, ampianarinao izy ho tsy hanimba zavatra, ampianarinao izy fa ampianaro izy mba hijoro, ampianaro izy mba hisokatra, mba anao zao teneniny apôstôly Paoly zao hoe fa nahoana moa nareo no tsarain'ny olona am'izay mety ho fihetsika reo fa aoka anareo hijoro modely. Afaka malala indraindray manimba ny fiarahamonina, manimba ny zanakitsika indraindray ny tsy fahatokisantsika azy fa tezaintsika izy anana zay maha izy azy, tezaintsika izy ho tiany hafa, tezaintsika izy ahatso, tezaintsika izy hivelatra. Ahoana moa no ahafahantsika manitsy azy raha tsy milaza zay tiany tenenina izy? Ahoana no ahafahantsika manitsy azy raha tsy mahajoro izy? Ahoana ahafahantsika mitaiza azy raha tsy ampianarintsika hiteny izy? De zay rehefa ko malala no anankiray am'izay ampianarina rehetratsika teo hoe Karpman zava-dehibe ny fijoroana. Le filôzofy anankiray antsoina hoe filôzofy existentialiste anankiray antsoina hoe Jean-Paul Sartre de nanazava mihitsy manao hoe l'enfer c'est les autres. Inona ny dikany teneniny? Manao hoe mijaly, raha tena jerena ny hevitry Sartre de zao manao hoe tsisy mijaly ohatran'izany hoe olona miankina amin'ny hafa izany, miankina amin'ny hafa tsy amy lafiny materiel ihany fa miankina amin'ny hafa amin'ny fomba fijeriny zavatra, miankina amin'ny hafa ny fihetsiny, miankina amin'ny hafa hoe ahoana zay mba hahafaly ny hafa, ahoana zay mba raha izay ozy de tena enfer ho anao ny hafa satria ianao zao manjary lasa ny hafa foana, fihetsiky ny hafa foana no jerenao zay vao andeha ny fihetsika ao de am'izay fotoan'izay l'enfer c'est les autres. Oui, Jean-Paul Sartre. Fa izao nefany ratsy koa indraindray ny mahita olona zay manafaka atsika koa nefa Kristy am'ireo olona zay tsy mieritreritra fa tsy ny tenany, tsy mieritreritra fa tsy hoe zay ataony ihany ny mety ary dia eo anelanelan'izany de zao ampianarin'i Jesosy tsika ry havako. Hoy Jesosy eto manao hoe tandreminareo tsara fa ny fivavahana tsy endriky ivelany akory, ny fivavahana tsy ny hoe fombafomba akory, tsy hoe ny sabata ny mahampivavaka anao, tsy ny zavatra hoaninao ny mahampivavaka anao, tsy ny fitafy eny aminao ny mahampivavaka anao, tsy ny fampijalianao tena akory ara. Alandiny ny fahitelo amby roapolo, zany rehetra zany tiaka lazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana haitraitra ny fanetretena, ny fampahoritena azy, tsy ny fampahorianao ny tenanao, tsy zany no mahampivavaka anao satria be de be hoy Paoly eto manao an'izany rehetra zany, mifadianiny, mampahorinteny, manaja ny sabaty, manaja ny fomba maro isan-karazany kanefa zao manara-po ihany amin'ny nofo. Sanatria ny vava tsy manamaivana ny endriky ivelany akory Paoly eto fa tiany eo manao hoe tsy zay ny tena izy, tsy zany akory ny mahampivavaka, tsy zany ny mahampino. Paoly eto tsy mitona antsika tsy raharaha zany sanatria ny vava Paoly ny tena mitandrina ny etika eto fa izao tiany Paoly ho ao an-tsaintsika ny lehilahy lehibe amin'ny fona de zao olona manana fahafahana no ahafahan'ny tompo ka afaka mieritreritra tsara ny sitrapon'Andriamanitra, afaka mitari-dalana ny hafa. Azay no tsy takatry ny mpino indraindray everiny olona fa nivavahana protestante, fivavahana zay ataotsika hoe voafatopatotra maro isan-karazany. Raha misy fivavahana nitory ny fahafahana atao amin'i Kristy de ny vavahana protestante. Zay mahatonga ny protestantisme nanafoana ireo fombafomba, ireo sarisary, ireo karazan-drazana manavesatra ny fivavahana hoe tsy zany ange ny fivavahany, ny vavahana ange finoany an Kristy, ny vavahana ange fahasoavana amin'i Kristy, ny vavahana ange afaky no afahana ange ianao hoe mba hanafaka, tsy ho afahany ianao mba hanao zay sitraponao
fa no ahafahan'ny Kristy ianao mba hanafaka ny hafa. Dikan'izany modely ianao. Tsy afaka ho modely ianao raha mbola ny hafa ny repéranao. Tsy afaka ho modely ianao raha mbola zay mahafinaritra ny hafa no eritreretinao mahafinaritra. Ary tsy afaka ho modely ianao raha ohatra ka ampijaly ny hafa na aniry ny hafa anao zay mety ho heverinao mety ihany. Fa ny modely de zao enao laina tahaka. Re afaka malala ito ary Paoly de manafaka antsika am'izany fieritreretana ny heveritsika ho fahafahana ho zay tiatsika ihany zany. Avako Paoly manao hoe fanatsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, nefa aoka tsy hoentindreo anaraka ny nofo zany fahafahana izany fa mifampanimpo amin'ny fitiavana. Izay fitiavana zay mahalehilahy lehibe amin'ny finoana. Fitiavana mahatonga antsika hatoky ny tenantsika ao amin'ny Kristy, ka mahatonga antsika tsy ho menatry ny filazantsara, mahatonga antsika hatoky fa aty anatintsika lay valeur, lay soatoavina tsara indrindra. Rehefa aty anatintsika Jesoa de resy lahatra atsika fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa fa fanahy mahery, ka afaka hijoro vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra. Ny fanahy ny tena atintsika de tsy fanahy osa ka mahatonga antsika tsy hijoro vavolombelon'ny fahatsaran'Andriamanitra, fanahy mahatonga antsika hijoro ho vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra, hizara fifaliana ho an'ny manodidina. Ny fanahy aty anatintsika de tsy fanahy zay mahatonga antsika koa voafatotra, ka mahatonga antsika hireare, mahatonga antsika hitsara ny hafa, mahatonga antsika tsy eritreritra ny hafa, mahatonga antsika tsy zany ny fanahy aty anatintsika, tsy fanahy mpitsara, tsy fanahy manameloka, tsy fanahy mizaozao, tsy fanahy endrika ivelany, fa fanahy ny fitiavana amin'ny Kristy. Ny afako malala engany ho tsapanao fa olona no ahafahan'ny Kristy ianao, ka tsy nendrika ivelany amin'ny fivavahana akory meverinao fivavahana, fa haitraitra zany, fa ny fivavahana de zao mitonanao ho tia ny namanao tahaka ny tenanao, mitonanao angiry firy eo anatrehan'ny fahorian'ny hafa, mitonanao koa nefa ny ho fanafody hanasitrana ny hafa, mitonanao anao zava-dehibe ny fitiavan'Andriamanitra. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zay noho ny amin'ny soratra masina zay miasa mahery aty anatinay, ka manaisotra ny fanamarina tena aty anatinay. Manazava ny sainay fa ianao Andriamanitra dia nanafaka anay tamin'ny alalan'i Jesoa, ary sata manokana nomenao anay, satan'ny zanakao Andriamanitra, satan'ny olona lay tahaka eo anivon'ny fiarahamonina, tsy satan'ny olona pakatahaka fa satan'ny olona lay tahaka, satan'ny olona zay fanasina sy fahazavana, satan'ny olom-baovao, satan'ny olona manana anao Andriamanitra ho fiainana, ka sady mizara fifaliana no fanasitranana ny fiarahamonina, no mitondra fitiavana ho an'ny fiarahamonina. Mamelahany heloka i Tompo, raha tsy zany zay. Raha toa ka izao tontolo zao indray no manome modely anay. Mamelahany heloka raha toa ka mitavozavozo zahay, ka tsy takatray ny alehiben'ny fitiavanao, ka ny aitraitra-pivavahana no heverin'ny finoana, fa tsy ny fitiavana anao. Vavaka izay tombam-pahereso, ataovy mahatoky anao. Vavaka ho an'ny tanindrazanay, vavaka ho an'ireo zay manao fampihavanana hetseroa, vavaka ho an'ny fiangonanao mba hifanatona sy hifamela, vavaka ho an'ny tanindrazanay zay hitanao ny hamafy ny fifandonana tsy aroa. Tompo, aoka anjaka ny fandriam-pahalemana, aoka anjaka ny fiadananao, aoka anjaka fa ianao Andriamanitra de fanantenana sy fifaliana. Aoka ianao anjaka satria eo aminay mandrakariva ianao samy ame faly ame-panahy anay tsiraray avy. Manape anao ny fiangonana amin'ny asa fampihavanana izay taona mba ho ianao Jesoa, izay fampihavanana mandrava ny hevitry ny fisarahana no eo anivon'ny firenenay, ka hitanay ny lalana tsara zay tianao hizoranay. Omeo anay ny fo madio Tompo, omeo anay ny fo tsotra tahaka ny fonao, ka hijery ny manodidina anay ao anatin'ny fitiavana, ao anatin'ny fifaliana tahaka anao Jesoa. De tahio ny tokantrano tsiraray avy amin'izao zavatsarotra izao, azavelanao isy tsy hinana, azavelanao isy manana olana jereo marary sy trano pahereso. Ao aminao Jesoa nametrahanay ny fiainanay. Amen.